nampianatra anareo a hoe isika zany hoe manana didy mampanolotra atsika milaza ny zava-marina misy hita saika isan'andro mihitsy a ny raha matahora sy ny provocation a ataon'ireo mpitandro ny filaminan'ireo amin'ny filo marika ravalomanana filoha teo aloha na de manana ny statut ancien président ary a ary na de mizaka ny zom-pirenena mahizay a de ilana atsy-zay ety seroa tsy zay nefa no izy fa tokony amaolana ndreo fahasairanana latsaka lalindreo sika tokony hiasa iaraka tsika tokony anatanteraka ny adidy amanandraikita eto ka ny mpitandro ny filaminana zay natao hoe hiaro vaoaka sy ny fananana fa tsy entina atao fitaovana politika irovana ny tombontsoan'olo mitsy fotsiny zay mahazo baiko a avy any amin'ny seg na zay lehibe ny any de tena pirofo mibaribary a fa tena manitsakitsaka ny lalam-panorenana ary ny lalam-panorenana ambony lavitra no mibaiko ny seg tsara mpatsahivona fa akoatra ny maolo-pirenena malagasy ah mizaka ny zo feny rehetra de manana zony mahafiloam-pirenena teo aloha ahy a ary zany zo firenena zany a de voafaritra mazava tsara amin'ny lalàna 2013 001 mametraka ny sata manokana amin'ny filohan'ny repoblika teo aloha sy ny filoam-panjakana teo aloha adidy sy andraikitsy ny fanjakana araky ny lalàna no miaro ny filoam-pirenena teo aloha tsy zay nefa mizavatra mitraka am'izao fotoana zao fa naiza tany alehako na eto amin'ny toeram-ponenako ah de misy an'ireo mpitandro ny filaminana ny zandary ihany tiako resana ny zandary ihany tsy ho taitra tsy aninanan'izy ireo mihitsy a satria fantatry zao a fa resaka acte terrorisme io zavatra ampiseho io manao intimidation a de manao provocation efa nilaza anareo a tamin'ny asabotsy tany belera tamin'ny famomezana an'ireo tena vonjy aina mihitsy ho an'ireo le artiste la mpanakanto zay karakaran'ny miara-manonja sy tsika rehetra nilaza hoe raha nandeha nakany mangamila de nilana tso-jay teny an-dalana averiko indray manana sy mizaka an'lay statut d'ancien président de misy mitenika io ety seroa fa hoe maninona no metsena eo ihany fa tena hitany zava-misy ah ary niresaka tamin'ireo mahasivo reo a reo solotenany firenena mikambana eto Madagasikara nareo solotenany mpiara-miombona amitsika ireo de milaza hoe mampahery anao zay président fa tsara mahita zavatra eny toerana mihitsy de miaino azy reny tsisy mandraranareo ne tsy hidina eny tsisy mandrarany gasy aiky hidina eny zao nandeha teny le be ny tanàna Tanarivo mety ny nataony fa indre mandeha niany fa satria asa zay antony fa tokony anaiky tsara daholo mihitsy ny olona rehetra fa hoe miasa miaraka ny tena tompontsoa an'ity firenena ity fa tsy fanala baraka tena hafa baraka mihitsy ny firenentsika le olona hoe zao ve nanaovana ny ancien président any Madagasikara jereo tsara mahazo ny tambombeky considérena azy mbola lefa manao émission izy navelany any jereo tsara mahazo ny président Zuma na de mandalo fotoatsarotra jereo Clinton jereo i Obama mbala ho tahaka reny fa tsy nikabariny ya président Macron any alaina tahaka fa alay tahaka ny zavatra mitranga ivelany any reny koa anaovana antsoavy zany a ny zandary mba heritreritra tsara am'le hoe tanindrazana sy lalàna anao antsoavy na ianareo satria saika atao fitaovana fotsiny le olona madinika mandray mibaiko eo amin'ny adjudant chef ao izy de mibandana ny toarana mihitsy le tômobila azafady re zay nevera fa tena tsy lalàna mihitsy zany satria manana privilège ny ancien président fa nareo koa tokony mianatra mamaky lalàna manaraka tsara toy ny andrak'Andriamaso manaja tsara toy ny andrak'Andriamaso a ny lalam-panorenana noho zany ny fampiasan'ny seg ny zandarina ny zandary entina manakana ny fahafahan'ny filoha marika ravalomanana mivezivezy ary dalàna eto Madagasikara sy ny ataony a miaino ny vahoaka de tena mifanipaka ny amin'ny lalam-panorenana satria manana sata raha misy zavatra tokony fampiresahana loza ety ambony ety zao fa tsy reny olona madinika reny lasa reny zandary
zay mbola tena ambany klasy reny a no hita vahoaka ka nety koa de milaza ny vahoaka tsy reny tena diso hitako le zavatra nitranga mantsy tery alazaina fa saika irotaka tena ananina le zandary le mpamme baiko mihitsy la eo amin'ny segy mihitsy ny tokony ho jerevantsika tsara noho izany hoe aminareo a ny filoha Marc Ravalomanana de manana ny zo afaka hivezivezy sany ho hevitra malalaka eto Madagasikara tsy mendrika hitarika intsony ny zandary angambany tsy hoe angamba fa tena izay a ny segy satria mitondra azy reo a andika lalàna tsy zay nefa nikendreny fa tonga ny zandary a ampiatra tsara ny lalàna sy anara-dalàna tsy tany-dalàna misy milaza mantsy hoe tany-dalàna de tsy maintsy manaraka disy be zany manana privilege koa ary manaraka tsara protocole avakio ndremandeo izy aminareo a lay lalàna 2013-001 no ireo a anton'ireo de miantso hatrany a ny fianakaviam-be iraisam-pirenena toy ny sadeka satria tsika mambra feno anatin'ny sadeka iona amindroreo reo a toy ny union européenne ny union africaine zay misahana indrindra ty Afrika malala tsara zany ko eo ohatra n'inona ny protocole sy ny rany ancien président ary resaka ihany koa amin'ny solotena maritra ny firenena mikampiny eto Madagasikara na ny coordonnateur résident eto Madagasikara efa voapita le tamin'ny sabotsy efa lasa andolo ny sarinareo zandary reo fa le zandary kely le adjudant chef izy any lasa fa le tena name baiko toy ny seky tsy lasa fa ataotsika zany le fasanandreny manaraka ka de eto miantso koa ny union européenne araka ny resaka zay fanaovantsika de hoe tena mijery akaiky ny fitantanany raharam-pirenena sy ny fanarenana ny toekareny ianareo ka ireo projet zay ataonareo a zay efa tena engagé de tena hoarahanareo maso akaiky fa ny zavatra tiako hiantsonanareo ihany ko de mba jereo araky zay azo atao re ny fandehandraraha amin'ny fitantanana eto Madagasikara ny transparence ny tiako resahana ady amin'ny corruption fa le olona madinika sy le olona tsy afaka amin'ny teny no tena vomafy eto amin'ity firenena ity ka de anjaranareo no mamaly sy mijery akaiky an'izany farany tiako resahana aminareo ry voaka malagasy de zao isika tsy afaka iaina ny tokamonina ty akory fa tsy maintsy miasa miaraka amin'ireo firenena rehetra eo ka ianareo a zay misahana momban'ny zon'olombelona zay mahalala tsara hoe tokony hanao fanadiadina de miasa miaraka sika zava-doza nitranga eto an'ity firenena ity atsoatsy satria tena lafa mandeha na efa tena ao anatin'lay fitantanana tsy refesy mandidy tsika na le hoe tena gestion na fitantanany pirenena ao anatin'ny jadona tanteraka ary ny zavatra tsapa eto sy roa ny tsy fifankazahoana tsy mahalala zany anatinareo any fa hitantarareo vaty ivelona efa misy fiatraikany ratsy amvoaka sy ny mponina eto Madagasikara zay vao fantatra lizy ay ve zany le izy de jereonareo miteny masonareo miteny ny voaka malagasy rehetra miteny ny olony rehetra fa tsy tsara na ohatra fotsiny vidim-pienany io mbola hitrombo ozy a ny fitotongany ariaritsika ny fisondrony ny pétrole mbola ho avy daholo zany ny faratsiany lalana de miakatra vidinentana zany rehetrarehetra zany a ny indrindrindrindra ny tsy fisian'ny fandripahalemana ny ambany vohitra sy aty tapin-tanàna de ianareo reo isika zao matoa eto de samy mihaino tsara lizy